fitravana misata no anatotosanao zao alina zao. Andrianorooro tantara indray miaino nosoratany Zo ra Samuel Nirina. Ireo amelona ny tantara: Nioni, Daniela, Alain, Faly, Gaston. Andrianorooro lavitavitra ny lalana fa tonga ihany lavitra misika kiraro ary ty tsy zaka tso fa de fa entina tananako. tsika koa moa tsy nanana raha ntsoniko. Tena lany tanteraka. Vahoana ary joro. Iza marina moa lesy ny anaran'le tanàna hoe azafady? Andrianorooro Iza? Zany hoa Andrianorooro. Zany ve ty tsy tanàna mampatahotra? Tanàna manan-karena be zaniko. Sady reny la io efa tazantsika io le izy. Fa dezaka be ihanyko. Aizako mamaky vaky lohasa mianika tendrombohitra ka mirobotrandro. Inona moa lesiny tsy nandalovantsika teny an-dalana? Oka fa ody vety ny lesiny rano natsakaina. Ny rano aloha lesy tsy ody vety mihitsy fa ny tokony holazainy laza dia hoe tsy maintsy mitondra arena mody tsika. Fa ny mahamperitreritra kely azy zao dia mety hosotra ny fiainantsika ty mandra-pahatonga amin'ny fotoana hodinako. Ka tsika kosa nge mba nitondra vola afaka ampiasaina ihany. Matetika ny lesy amin'ny fiainana ambanivohitra izay sahala mitony dia tsy dia miasa loatra ny vola fa ny takalo no mandeha. Ay zarynareo zany tsy misy toerana tsy mila vola zany ndray akama. Naiza alian'la dia vola ihany no miteny. Iny misy tovavy iny zao mety afaka mitaniana rabera. Oay le ty sady manja kely izy zany zao nge le tsy mba hafozako ny tontolo ambanivohitra. Ny vehivavy ny azy mbola ao tsara. Efa eo akaiky iny le sisy famangingilina Ary ao anaovako azy. Ory tovavy ny Jerosalema azafady ingenao Ahoana kay zay? Iza moa ny anaranao? Fa ataonao inona ny anarako? Ka vao nahitanao dia nidobodoboka be foko. Fa iza nefa nareo miala tsiny re raha matokely fa iny voatongo zay ka mba mitady trano ivatanana. Ay, ny tsaratsara manantona ny dadandria angamba zany nareo. Dadiza? Dadandria. Izy mantsy olobe ny tanàna. Mba azonao entina any aminy ary ve zay? Za io zao somary mamaika fa vao andeha atsakako. Atero any ny loranga zay dia apiko indray ianao matsaka rehefa avy eo. Ary ianao sasabe nefa zaza olona tsy fantatra ao akory. Ka raha vao ny fo angeno baiko ry manja kely dia manjary lasa sasay tiako le fa maninona ny dominareo amiko valanay izay trano itoerantsika aloha lesy zao mamaika. Mba atero aloha zay dia mba miangavy rehefa mbola tsy azo manitsaina akory ny izay misy azy dia hoe iza akory le olona. Marina tokoa zany. Andao ary fa ateriko nareo aloha dia rehefa avy eo manovy rano misotra rea. Ody ry dadandria. Ody mandrosonareo telo mianada Ary tonga dia fatany hoe telo mianada zay. Mivaravarana nefa satona ao anatiny io. Manao any ianao ry dada? Salama tsara le tsirikara vatosoa. Manao any ianao tompo? Miarabanareo ry zanak'arivo. Ka inona hono zato atondianareo? Vahiny avy lavitra tokoa zay ry kaka. Ka mba mitady trano itoerany. Trano itoerana mandra-pahavitan'ny asanay fotsiny re. Sady mandofa trano ange zay amin'izay fotoana zay Raha ny trano indray aloha misy ka. Aty ambany ravikazo aty indray tsy mba misy an'izany hofa-trano zany. Zany hoe raha azoko tsara zany dia afaka mitoetra atao aminao zay? Tonga sonareo tandrian'ororo. Tsy olana ny toeranareo eto Ny hevitr'ireo misy sady maro
afaka misafidy ray avy nareo na ray efitra koa tsy maninona. Za ngamba aloha angatadalana ry zareo a. Omen-dalana renao anaka. Veloma dia misaotra indrindra tamin'ny fanampiana re a. Misaotra dia roviana indray zany tsika mifankahita. Ifankahita eny foana tsika ka velominareo. Mampamangy retsy a. Ary manan-karena ihany le dadan'ireny efa ty ambanivohitra. Ka ty ambanivohitra ny lesy ny tena misy ny arena. Aty misy ny arena? Ny trano be ny fiara zangongo mibetsaka ny andrenivohitra fa mifototry ny arena dia aty. Ary nareo zany nge mahadinidinika. Ka inona moa zany lesy dia atsika amin'ny rahalahy io a. Zay kosa aloha hitady arena. Fa zany ihany rajo fa so ihany aloha tsika nahita trano vetivety fa ratsy zany dia natory tany anaty ala tany na tany an-trano. Ka tsy nanova mpamosapemy tany ve lesy tsika mitsamona. Aza miteniteny an'izany fa ty tanàna ty nge mibetsaka an'izany rajoro e. Fa nganareo matahotra e. Inona moa lesy natahorana fa mba miteny fotsiny a. Ohatrisy mirahalahy. Mandrosoro dadandria. Ka nanahoana nareo mirahalahy tato? Na mahatratra tato ry dada fa ianao nisorana. Zao no aty ambanivohitra fa ataovy izay meky. Fa hoana aloha ry dadandria. Raha poitra moa zany indrindra moa rehefa amin'ny alina dia ahoana? Io atsimikely io nge ny trano fivoahany. Mivoaka any tokotany fa tsy misy tavimandry ve? Efa zatra mivoaka tany tokotany foana hatramin'izay. Dia tsy mba mampiasa an'ireny. Fa ty alony kafe. Ianao kory dadandry dia misahirana ka. Tsy misahirana zany ary anakisany fa ataovy a. Za aloha dia tena isotro tokoa fa dia makasitraka anao raha dada. Ve alina rabera tsy nisy an'ilay zavatra. Natory tsara tsy nisy ohatran'izany. Nidabohan'ny londray no ela dia tonga dia tao. Dia efa vonona tsara amin'izay zao amin'ny fanomboana ny asa. Hoatray vonona tanteraka tsika satria sady maika ody no maika anan-karena. Le tiako lesy efitinetiko ty aloha le torolalana nomen'ilay namako e. Aiza hoe jereko rajolo. Dia aiza ho aiza amin'izao moa zany le toerany io e. Hitany lahy tsy miteny mbo ohatrany rehefa tanàny ity. Misotra makamy mihitsy anisy sika io zao e. Oka aloha rajolo fa ty le anjelikely fa tamy a. Tandreny so manondranondray nareo a. Kalma fotsiny nareo fa raha resaka vehivavy zany ray angaditsika. Manahoana kely manjakely a. Manahoana nareo lahy? Fa andeha hoaiza nareo zany? Andeha mba hijery toerana indray zay e. Andeha hijery tanàna zany? Ohatrohatran'izay ihany fa misy toerana tena hojerenay manokana ka. Lahy koa lesy tonga dia tenenina le izy hoe tiana be raha tierina ohatran'le omaly any indray zay. Fa andeha hoaiza nefa nareo e? Ho any amin'ity tendrombohitra amin'ny sary ity zay e. Io? Aiza hoe? Aiza? Io e? Tsy miaraka aminareo raha any amin'ny toerana io ka. Ohatray fa ahoana? Misy olana nga? Raha za koa nareo tsy mandehandeha eny amin'ny toerana io fa misy mampitahotra nga? Lasa aloha fa zay e. Sao dia misy mahampiamarina letsy izy zany raha mitombo tanàna raha mandraratsika tsy ho inona. Ka izy ny matahotra afatsitsika e. Sady rehefa atao ranga dia atao dia raha misy zavatra nefa eny dia ahoana osa izy alaka? Fa zavatra ohatran'ny ahoana nefa mety iseno izy ala ka tsy haiko fa mety zavatra tsy ho takatra ny saina lesy ny finoana ihany rajoro no mitondra an'io za zao tsy mba mimimy foana zavatra zany dia jereo mirijarija be. Tonga vetsika zany sa ahoana e? Zay lesy no asako. Fa ahoana aloha ty vavahady be ty atapy tendrombohitra ty marinako. Tanàna mifefy be aty tendrombohitra. Ary mety ho ato zany le izy Andao ranga tonga dia jerena. Andao randrosa avy hatrany? Lasa zao
fa misy soratra ngely ty ombon'le vavahady io. Soratra? Ahoana hoe izany vakiny? Mampandritsy amin'ny ondana ary tsy misy kidoro, izay minofo tongato torotoro, izany ho andriany voro. Olo ty rajoro zany ve tsy misy dikany hafahafa? So lesy dia maheto ary sika dia mila miverina rapera. Efa eto ambaravaran'ny arena kosa ve lahy dia iveriny e. Aleo rangatoizana fifanandaniana rondo sy mondro kely ihany. Ka ty vavahady iny izao mety sady mifefiafy be manodidina azy. Marina io tsy efa metatra. Andao ihany aloha jerena manodidina fa tsika ve dia tsy ahita zavatra afaka mahana azy na hoe sahalala amin'izany e. Ndao ary raha ty vavahady aloha mivomakany anatiny raha mifahitana azy zao e. Mbola tsy nahita zavatra raha ngafa ndao tonga dia atosika any fotsiny io a. Ndao ary ay way raha nandingana an'ray mandeha teo tsika dia nitsetsatrehatra ohatran'io koriatrala kely io. Fa ahoana ty izany varatra latsaka amin'ny andro maina be izany? Mety fambara tsara zao rajoro a. Inona? Nanombokoviana raha mivara maina be ohatr'izao ny fomba fahambara tsara ka. Nanomboka andro anyka. Andao lesy aloha ivelona dia anontany ny dadandry momba an'izay tokony atao sao dia matomaty foana aty ka. Zay ve ny tena hevitra mety ozy alahy? Tena aloha lesy zay a. Ka andao ary Dadandria, mitady anao foana any ireo vahinao e. Efa fantatro reny na leandreo ry karakely ty a. Ka tsy tokony hisy zavatra atao ve sory zareo ahita aloha izany na ty tanànatsika ty no hizavanjo azy. Aza taitaika ianao e, tsy ho tafiditra ao izany mihitsy ireo. Ary tsy misy zavatra anjony tanàna fa tsy varatra ny latsak'izay dia efa ampy. Zany ve? So ihany fa nisy anao tokoa aloha ry dadandria fa raha tsy izany dia foana tsy kelikely ny areny tondrian'ororo a. Ty indray efa adidy amin'ny tanin-drazana ary vatosoa. Atsika ty ary tsy maintsy arovantsika. Andeha kely aloha ary dadandria fa afaka izay ny zavatra nanetikitika ny saiko a. Matokiry etsy a, fa raha mbola velona koa dadandria dia tsy hisy zavatra anjony tanànatsika mihitsy. Izay ary fa manao velomanao e. Ndao ary dia mampamangany amin'ireo ray aman-drenina any e. Misaotra e. Ganagana ny tety asy ty marina. Ny tratra mangana ny tena reraka, ny lalana ny teza, avy eo koa ela be indray vao tafidina tety ambany tety. Ary eo an-tokotany io dadandria ohatrany hoe miandry antsika izany izy. Inona moa izay fiandrasany antsika ko? Tsika ty reraka dia reraka, nefa nge fahitako azy zany ohatran'ny tiezitra be zany e. Fa misy inona ary? Ahoana dadandria? Afikelonareo roalahy ty. Ahoana izay ry dada? Inona moa no nataonareo teny andrian'ororo? Way, ary toa fatany avy hatrany hoe aveny izay. Fa ahoana ary? Tsy miteninareo a. Tany fady ny nandehananareo iny, na ny poniny aty azy tsy mba sa miakatrakatra eny izany. Zay ny elary joro. Le tiako letsy. Fa ahoana no nalalana hoe niakatra teny izay? Mystera izany le roa. Fa mila midionareo roalahy reo noho ny fanitsakitsahana ny tany fady nataonareo. Mila midio? Misy an'izany koa ve ry dadandria? Mila midionareo fa na hisy zavatra anjohanareo na hisy zavatra anjohan'ity tanàny ity raha tsy manao an'izany nareo. Izenjana indray izany ka. Inona koa ary zany? Miary rahana ary tefa manaraka ny arabeko. Mbola misy an'izany hoe midio zany ihany. Dia ahoana ty zany rajoro a? Dia inona moa fa atao izany ko? Ka ahoana ny fomba atao amin'izany ry dadandria? Sao ary? Eny tompoko. Mandehana mandro eny amin'ny vatonareo, manatotra vato mamy sy toka ray tavoara eny amin'ny vavahady nandrian'ororo avy eo. Fa miaraka aminao ihany izay manao andreo rehetra ireo a? Zany ny aina ka ty anao, miaraka aminareo ahy e.
tirojoro. Ahoana lety? Elavy eo aty tsy nahatsikaritra zavatra zavatra ohatrany hoe ahoana rapera ka ty dada ndray ty ao mahafata zavatra be dehibe momba an'io andrian'ororo fa afeniny amintsika. Ny hitako aloha dia izy hoe manana fahitana izy fa ny hoe manafiny zavatra indray aloha tsy haiko izany ka. Za mahita hoe ao amin'ray amin'reto hevitra be dehibe reto misy zavatra afeniny dadandry io. Mba mahatsikaritra zavatra koa lesinareo ka. Ndora nga savaina tsirairay reo hevitra ireo mino mantsy fa misy ifandraisany amin'ny andrian'ororo izy io. Tsy mety le zany misavasavatra amin'olona izany ka. Io ndray le tisy ny fahamasinana be. Tena tokony tsy ela lesy niaraka tamiko taty amin'ny aferatra ohatran'ity ka. Kanefa dia izany nahita ny serako saingy misy tsy mety izy zao tsy aloha ve tonga dia mijery zavatra hafa. Za ndraiky io aloha rajoro tena tsy amela moramora an'ity zavatra efa niketrehany efa hely ty. Aleo le savera dia mbola velonena soamantsara sika rapera sao dia maninona tika. Andaminako drafitra matopaikiko iza miala maina io. Zay fa efa matoroboly na rajoro na radada ary aloha hitsanganana moramora mitsaitsaika ihany larobera fa sao dia taiko ireo. Tonga dia reto hevitra midy reto foana no jereko ahitako an'izay zava-miafina ato. Aiza moa le fa manaiky ty eto inona hono ny zava-misy ato amin'ity hevitra voalohany ary maizimaizina be ngiato zany aleo aloha arihatra ny jery fanao aposy to tsy misy nininona inona koa ty aleo raha nga hoentina atao fahamana varavarana fa sahirana koa ny mamoa azy teo ka dia mivoaka moramora dia mijery ny hevitra hafa indray. Ty hevitra ray ty indray no hitako hafa indrindra amin'izy rehetra fa aleo ifatohana tsara. Io fanovo inona hono ny ato anatiny ohatra mbola misy varavarana faharoa mitovitovy amin'le varavarana teny atendrombohatra indray ary izy ity sady misy soratrako andraso vatsiana izao no andrian'ororo zay nofo miditra atao torotoro fa miampy soratra hafa eo ambany aleo vatsiana aza miditra ato fa ahoana ary fa misy inona ato ka zany indrindra raha manosika hiditrako mba hahalalako ny zava-miafina andrian'ororo azahoana an'ireo arena be. Iny fa mivono varavarana faharoa miditra avy an-tranonao tao rabera ary tonga dia mandeha mafy fa sao dia misy mahatsikaritra ohatran'le teny atendrombohatra. Maty atongotro oay lavaka lalina be kaina hevitra sady tsy ahita mitsinjo aiza le jiro teo oza itsy mipidikitsika dia ahoana nefa ny akanana io tongotro sa mbola tsy afa mitsangana akory. Aleo raha nga mandady tsy ho azo aiza eo mikisaka moramora ihany zay iny fa voaray ary tonga dia arehatra avy hatrany misy tohatra midina kay amin'ilay lavaka dia io fa misy varavarana inona nefa ny hevitra raha niakatra ny tohatra amin'ity tongotro ity no sarotra iny fa ny mety zao dia mamoa an'io varavarana io ranga laso zao ary aloha vahana moramora oay fa inona iny mipitika teny tanako le jiro marina
aleo elana fa zavatozy ty biby olona angana ravera ay misy mitazona tongotra e fonjeo e fonjeo Tatandria mbola tsy mifelona ihany ny lehibery hoty fa lasay zary sy salazay sy niresadresaka zavatra taminao ve nefa izy tsy a tsy niteniteny mihitsy izy fa raha tsy zay mety fofantatra ihany hoe aiza ny toerana nale amiko zany tsy misy fifamaliana ve teo aminareo reo lasa nazavazavatra ohatran'izany ny hevitra tsy mitovy mety nisy kely fa tsy nahatezitra fantatro loatra mantsy raha ibera dia inona ary zany ny zava-misy nentinandehanany ny trano nefa tsy misy vakina hoe nisy niditra ka hoe nybatain'ireo jiolahy leibera raha nisy niditra kosa very tatandry tsy hoentsika indrindra hoe raha nisy mibata zany ny lahabe iny zay aloha e fa inona le hevitra kely tsy nitovianareo zao le izy ny ainga tany an-tanyreo zay tady ny Andrenororo hoe tanàna Fianorena tonga ihany zay rehefa ela ny ela fa vonanandrana ny tiaroko andre mandeha dia latsahan'ny varatra ny ampin'ny fananaranao moa dia zanano hoe aleo mijery zavatra hafa fa ny azany mbola noho ihany fa tsy laitra kisoka mihitsy ny adaly ka inona moa zany se fa lasany ange izy zany lasesa Tatandria laseny Andrianorooro dia oviana ny nandehanany dia tamin'ny fomba hoana ka mbola fanontaniana saribaliana ho antsika zany fa aleo ny fikaroana azy zao no atao eny Andrianorooro no ikaroana azy nefa andeha rero eny ve sa mba ho namaka ianao Tatandria no manampy-aran-kevitra ara-pitaovana sy ny sahala amin'izany dia vitako anaka fa raha ny hanika tendrombohitra matetika kosa aloha efa tsy efako tsony zany efa osa mahita hevitra ary Tatandria hoe maninona moa raha hivalontsony resahana ka hevitra mety zany le roa ndao fa atoroko anse misy azy kanefa mety anaiky ve izy tamin'izay le hoe ny voalohany iny mantsy efa nandà mafy dia mafy mihitsy izy ka ndao dia miara miresaka amintsika tena miala tsiny rery Tatandria fa dia tena nanome asa ho anareo fahatongavana hitatika fifanampiana le roa ny fiainana tena misotranao ary fa tso nanaiko namako tatia tsy misy isaorana ria na sarotra sy mety ahitandro zaza mantsy no mandeha aty dia nandeha ihany ianao ka sady manampy anao amin'ny fikaroana le namanao any no indesy lahatra be koa le torolalina nomeny Tatandria antsika eto anama zany le raha tokony androantsika milohan'ny akarana andao andro aloha za tsy ambadika tsy fa ianao tonga dia afaka manao eo iena ary mba sarymany le brikla iny mandeha rerytatika sady mety tamin'ny andro joro vita ve efa vita ka ay ndao atsika ndeha mitsofoka amin'ity rian-drano ity zany zao le lalana miakatra iny zany no raha atsika dia tafavoaka ery ambony ery avy eo raha vahiny kosa ne tsy ahita an'izao lalan'izao mihitsy laha tafiditra ato ary ohatra dia tsy ho tafavoaka ato mihitsiko izay aloha dia marina isan'ny firen'ireo malagasy ty tanindrazana tamin'ny 20 mars 20 mantsy ty toeranyity izany ve nahita toerana kosa izy ireo nahita nytony toerany tomoko eo no mivoaka eo aloha kely eo mianika ty avony ty indray zany sika rehefa tavavoaka ny lavabato iny zay zaniko fa nijerena tsara manomboka eto Tatandria dia izay asiana ny tongotra
Inzao ajoro fa misinna reo vasoa biby lava be io to misady mitsangana be izany dia ahoana ny atao amin'ity raha mety angamba dia tsy metsika aloha satria na isasany zao matahotra ohatra antsika koa marina izany hitako mihitsy fa rehefa tongavako le taitra be teo mampitsangana azy ohatr'izao aleo tsy metsika mihitsy aloha tsika tejerina izay ataony iny kosa fa nikizaka moramora ka ary ianao mba mahasasa zavatra ka fa ahoana ka biby be iny ny teo an'lohantsika dia ny anao ny hoe andao tsy hetsikako raha zarero ny teto dia efa hoia hoe eto re tongotra ka mila fotoana ihany koa ny mba hifandraisany amin'ny tontolo ny olona mantsy manimba manodidina azy dia tsy mahalala ntsony avy eo hoe misy fifandraisana ny zavatra rehetra tena marina izany vatsoa fa hono aloha mbola lavitra angahy oay mbola misimisy any aloha andao afanganina ary midia andao ary mba tapitra treto kosa angamba ny fiakaram-beka mba mahitsitsy amin'izay ty lalana farany ity izao manambara fifahotontsika ry-joro ary misy rano ary ahoana koa ary izany ty rano mikoriny ity amin'ny tendrombohatra ity io le lazay ny dadandreo hoe miroboka amin'itsika dia tonga kanefa le rano anio ny misy voay aza manaraka le lala mahitsy izy izy fa mirobo rano itsy lala mahitsitsy anefa tonga any tonga any izany fa hoe ny miroboka mety fa iny tena ampangina tampoka anao tsy hitanao ngareo inony izany reo manatona tsikelikely makaty reo voay be reo ve tsy efa mirefo telo metatra kosa ay amin'ireo fotsiny ve dia efa mahalany atsika ka hony izany efa manao hoe andaony amin'ny lala mahitsy no ale ka efa hoe manaraka ny toro lalany dadandry hoe miroboka dia miroboka ty roboka zany ty anaraka ny teny dadandry foana fa amitindry mitoraka ty to sarotra koa voay be sa to ny vehivavy no tena ho an'ireny voay ireny fa inona koa zao mampimehanjoro amin'izany filazanao azoko voay biby anio ry vatosoa fa tsy hoe voay olona izay mitsoboka ao dia arapany avokoa na lana vavy ka ahoana natao an'izany ka ahoana iroboka sa andao anaraka lala mahitsy ary mba zao ay mba lalana tsy misy voaika dia raha maninona tytsika inona kosa moa ianao nampanina antsika ty ny lalana sady mahitsy ny mazava reto teo aloha zany hoe maizimaiziny malama sy miteza fa vitatsika ihany satria tsika tamin'ireny iny nanaraka ny toro lalany dadandry azonaka tazomavy ajoro ao fa efa voaraiko ny tananao ary atoloray koa ny anankiray ohatra misy misitona ny ay dia za koa ohatra ny manaraka ho azoko fa tany ahoana azy ty onahoana sa lavaka sa tohatry ny hoe milentika zany joro atolozanao mandefa saina lavitra fotsiny latsaka ne milatsaka tsikelikely any atsika milatsaka marina fonjeo sao dia tahotra fotsiny aza mahatonga anao miresaka amiko ka tsy olana amiko mihitsy le miresaka aminao fa le toerana maizimaizina nohatra amin'ny manahirana ako ny olana nefa aza ni matahotra daholo dia izay no mahatonga hiafina sala amin'izao raha za aloha dia tsy hitako mihitsy izay atahorana anao fa zao sao dia mba misy ny azonao atao aloha amin'ity tongotro ity fa tena tsy afaka mitsangana mihitsy angiahy taitra be any nefa ianao teo nahita ka ty anaty lavaka kosa ary ve mahita olona ozy ianao dia tsy ho taitra eny marina aloha zany fa ao aloha jereko hoe zany tongotra ao zany io sady tena mivoto be ka tena tsy ahafahana mitsangana mihitsy fa manahitaina be mety misy tapaka mihitsy ngamba ny ao anatiny ao ko ohatra hoe
Zay mitsangana amin'izay hoe ohatray marina tsy haiko na izany ny fahagagana nahoana fa nahodin'le mandeha fotsiny le tongotony vodobe teo dia sitrana afaka mitsangana ka aleo andramana hoe raha afaka mamindra ok afaka mandihy mihitsy arako na andihy mihitsy izy marina ka nanao ahoana azy afaka soma tsara zany taleta be zany ve dia eritreritrinao igina fotsiny atao ambany atoko satroko tokoa aloha hoe ivoakato ahy fa atahoran'ny olana eo raha vao mivoakany andao ivoakany velany any any mety aminao zany ve ozy ianao sy mpamanjakely ohatran'izao ve raha nga dia afenina fotsiny aty anaty lavaka aty raha manay kosa aloha ty tonga dia ampakariko sy volo kely amin'ny vatan'ireny ve sy azo esoriny ireny na antaniko volo otrinonareo afako foana eo tolasa saina be ay be raha reno anarako ro manjakely tena mona be zany nefa ny andro ty mbola maraina inona moa zany fa tsy dia mety voankazo ny toko za raha za misy an'reto ratsando indray manjono mahafinaritra ihany aloha ty fiainako tika ny tany manan-karena oay aleo midinaingana fa iny ny tompony tany angana fa ho tratra-marina tratram-pangalatra mbola saika itsoka ihany fonare tompoko vavy iza nefa no niteny taminao hoe mangalatra ka tsy nangalatra ny fa saika mba haka fotsiny fa nydadanao sa mamanao ny reny tandrian'ororo oka rehefa tsy anao tsony ahy marina manaraha ianao zao dia zao manaraka ie dia hoaiza aiza moa ny toerana tokony alehan'ny mpangalatra dia ho sanatrivy ihany emponjy aza mbola maikakatra fitsarana aloha ka homany tsara ny fiarovatenanao mifona re dia tato anatin'ny tevitra ambanin'ny tany ty foana moa zany ty zazavavy ty hatramin'izay mba nanahoana raha ny fiainany tato lasalasa sainany izy zany mandinika an'izao zava-misy zao hoe tena izy ary ve zao sa nofy andao sy tsika ivoaka tato dia ho hitanao hoe tsy nofy zao fa mialohan'ny voana ato areo dia mba tatarao kely momba ny fiainanao tato ahy ny amin'inona ny fiainako aloha ny tianao fantarina ka ianao manjakely io zany dia tsy nanana olontiana mihitsy hatramin'izay fa dia nidy tato foana iza moa reny ahita ato ka nefa ianao be fitiavana aloha raha ny fahitako anao zany ve raha mivoaka ato zay anao dia ho be piti be soa ihany aloha fa zany no nahitanao voalohany ohatra fa ahoany ka satria manam-pitiavana anao sahady ve aignana be ianao zany ka sady tonga dia mahitsy be ka tsy te hiandry ny fivoahanao ato raha mivoaka ato mantsy ianao mino aho fa tonga ianao dia fahandro mba handry zalahy aleo ary fa misy osaintsaininy zay fa aza atao ela kosa raha nga mivaly teno an'le bandy kely tsy ela ka tsika nedy foany Odery dada sarobidy fa inona nataonao miakatra aty salama dadandria sarobidy sy pera fa ahoany zany rehefa latsaka tao ambany tao izy naratra be ny tonga ny dia ny tsaboko marina ve zany se marina zany ry dadandria fa tsy mety mbola lazainy amiko hoe maninona moa izany mipetraka ao ambany io fa tsy aty ambony mbola tantara lava raha izany fa se io aneka no everina fa lasa nandeha ny andrian'ororo ka tsy natsindry aho dia nandeha nijerijery tao amin'ny rivotra midy ireo kanjo latsaka tany ambany tany ary folaka ny tongotra soa ihany aloha fa atao sarobidy zany tsy matahotra azy zany se io zany hoe tamin'ny voalohany fa rehefa nahita hoe olombelona sala amin'ny olombelona rehetra eny izy fa misy kely mampiavaka azy fotsiny dia niezaka ny resaka taminy
izy tsy moa sarika be dia tsy mampatahotra izany e. Tsara zany fa sao lasa nikariko anao any Andianorohoro Jory sy Vatosoa. Nikariko anao any izy ireo ary mino fa voatana ao an-tendrombohitra ao izy ireo matody tsy mialy eo io raona mainty dia mainty manarona azy io. Tena noho ny amiko dolo ve zao zany? Aza mbola manary toky aloha fa andao dia nizao mbola mahazavo sao dia kovonjena any izy ireo. Iny fa lasa nikarakara dada fa nanahoana aloha le tongotra ao e. Efa tsy maninona fa mba tiako fantatra zao dia hoe inona moa zany mahatonga an'reto volo be amin'ny vatanao reto e Ay ve raha reto volo amin'ny vatako reto indray dia efa trany akiby io. Lova avy amin'iray be akon'ireo e ahafahako mitsabo sy manasoa mpiara-belona amiko. Ary aza taritaritina ohatran'izao hoe afa mijaly izao ny anay rehefa manimbaziba zavatr'olona sy mitady akany tsy antena. Fona re ao rehefa averiko ny voasarinao e. Averiko? Eno raha merina dia roviana sady tsy ny arena ambony tany any dia tenisany alaina fa indrindra ny arena kibony tany any ko. Mifona re tompoko e. Mifona ahoany? Izany mamelay. Nga vita mifona na fanimbazimbana tanin'olona sy fomban'olona. No zavatra nalainao zao dia irotsaka tsy mijanona ny orana raha navadry eto amin'ity tanàna n'Andrianorohoro ity. Inona daholo re zany fa tsy azoko e. Tampoka be indray zany oram-baratra raha navandry zany. Zato hoe zany abean'le avandra tena tsy mbola nahita ohatran'izao mihitsy aka. Vera, raha mbola misy zavatra fiainonareo ka tsy nilazainareo tamiko dia fotoanany zao fa zay no mahatonga ny avandra be io ary dia hopotika tanteraka daholo ny folon'ny olona. Inona tsy moa no afenonao ry dada fa rehefa nambaranao reny daholo e. Za kosa moa tsy hiteny an'ity zavatra ty mihitsy e. Raha tsy misy an'ity mantsy dia miala maina. Lazao ry raha misy ry be raha sady anafaka andreo namanao ny izany e sady anafaka ny tanàna koa. Sady tsy afaka mihetsiketsy sika raha mbola mirotsaka io orana io. Dia tena kotsain'ny orana sy rain'ny avandra ny tendrombohitra ny foana zany reny. Sika ny aty ihany no avy re a. Fa ahoana koa ary zany e. Mialohan'ny andany antsika na mbola tsy mijahatra aza ny orana dia ambaranay aminao aloha ny mombamomba n'Andrianorohoro. Eny arery dadandria. Zao ary fanjakana ray tena natanjaka Andrianorohoro fa izay Andriamanalombelona nanjaka ary mbola meva tanàna no anarany tamin'izany. Io tendrombohitra io ny lapan'ny mpanjaka izay mbola maro ny vakoka tavelao, ny manda, ny fasana, ny fanaka sasatsasany, ny vato sarobidy. Ny mpanjaka farany moa dia Andrianorohoro Raibeko. Noho ny fiarovan'ny lapa tamin'ireo mpanany bohatra sy mpangalatra dia nasiana fiandra ny lapa nanomboka aty ambany ka hatrany an-tapitendrombohitra. Izay moa no nahatonga ny hoe na ny eto an-tanàna aza tsy mba samy ianika io tendrombohitra io satria ny mahalala ny pitsopitsony rehetra ny amin'izany dia ny tenako ihany. Tena nasika ary tena saro-piaro izay tadabeako izay. Tsy tiany mihitsy hoe kitikitiana na ny mponina na ny tanàna na ny fananany. Nampitondrain'ny anarany zany ny tanàna. Satria sady tena miaro ny tanàna izy no mitsimbona ny vahoakany. Betsaka ny nanafika n'Andrianorohoro noho ny fananany arena kibon'ny tany maro fa tsy misy naomby. Dia tsy mba nisy ny trandraka ave ny arena ho fampandrosoana ny tanàna ary dadalia. Tany amin'ny fahampanjaka dia efa nitrandraka ka maro ny zavatra vita amin'ny volamena sy ny volafotsy ao an-dapa ao. Na ato an-trano ihany koa aza misy. Raha matsikaritra nareo dia ny ankamaroany ny fitaovana ao an-dakozia ao dia volafotsy avokoa.
tena mbola tsy afaka mivoaka sika raha izao toetrandro zao e. Alina ihany tia no andro anga dia afaka nandeha nitady any Josepha mihitsy. Tena manany amin'ny an'izy ireo mihitsy afa tsy afeniko. Fa maninona reo zanaka ingahandry io feno volo be nefa mba sy mpamanjakely any. Ohatray fa ino izany mozika be amin'ny andro misasak'alina izany e. Zao ve ireo dia mbola mihaino radio ihany e. Ary io hoe noko tsara hoe ohatray zany araha zareo fa matorobeko dia inona fotsiny ohatray miozongozona be nge zany fandriny zany e. Miatokatoka be koa ny varavarana koatso zava misy zao sa manofo vela arabera kay nienjera avy eny ambony fandrina mihitsy amarina. Ny varavarana mbola mikatokatoka ihany manomboka matahotra raha ohatra ka hoe lehilahy be lava volo no mipotra eo ary manao hoe fa maninona no adalainy lahy sarobidy loza ino fa ho azy ny varavarana marareta be zany fantako zany dia zarira ve zao tratra zao zavatra zao e. Oay misy olo io mpangalatra ve sa nefa raha mpangalatra ve dia sa ifanatrika be sala amin'izao hoe lehilahy izy zany manao an'ireny akanjo satroka mpanjaka taloha reny. Fa ianao no iza ha? Ohatray marinako to mpanjaka komédie koa ty zany to lasa fiombehivavy ndray. Iza ho ianao? Avy eny ambaravarana izy tsy hitako akory nanatona ny fanotakolaka efa voafenaka niako manahitaina izy zany rabera. Avereno ny zavatra a? Avereno ny zavatra? Zavatra inona ra? Tsy ovo mamingavinga ny ampanjaka. Zany sa rehefa tsy felaka amin'ny tanana tsofa efa tola tanana mihitsy. Tsy hainao moa fa izany Andrianorooro. Andrianorooro? Matsika le dada. Tsy fahasalama fitovy aminao fa nao ny zavatra io. Mama karavasy misy vy maranitra kosa angambo zany ka miendraka mihitsy lodiko. Mbola tsy amin'ny fa inona nefa zany e. Mbola tsy nisy nasankitika ny zavatra fa ianao moa no izy. Inona re zany Andriamanitra fa ho fatiny teto za sy ny fatanyrako sady tsy afa manohatra akory. Efa nanota fady mbola misangoloza miantso ny fiantrany. Kenda tsy mitiana maty zakosa fa napetrany amin'ny tany ka fa natosiny andohalika ndray ataony ty olona fahafitinina ray mialohany anapahana lohanao dia fanontaniana farany anome le zavatra ianao satsia tapahana ho ny lohako tena mba ataovy resaka matotra kosa ranga miaramila ameo azy ny famaizana farany isa roa oay ary tena mitondra famaky be kay reto sady famaky volamena oatray fa raha vadika vola kosa zao efa ohatrinny zako moa tsy tonga saina mihitsika olona efa eo ambavahoana ny fahafatesana mbola vola ihany mifona tompo fa tsy mendrika telo maty fa inony zao rsea mifona re tompoko mifona e fa inony dia ataon'izay mandoalika mikipy mifona sady zay eto voatrano fa lasa izy izy teo lasa izy iza rseny lasa le mpanjaka sy ny miaramilany teo tsy nisy an'izany teo sea se menomenana haritra zao nahatonga nandeha tato amin'se
Zany very dadaly. Dia za ihany zany no fa inona nefa nanjoany se tato e. Ao fa ho tantaraka aminao ary. Lalina indray reny hoe zava-nanjoany se alindrendry peraka. Tena mbola tsy natohotro ohatran'izany mihitsy ary dadandria. Raha nisy kely nge zany dia tapaka ny lohako satria ireo felaka sy kapoka tena henoko miatra amin'ny aiko mihitsy. Ka tsy azoazony se antsaina mihitsy ve hoe inona ary zany zavatra tetiaviny zany. Tena tsy mety azoko antsaina mihitsy ary dadandria. Zao miomana raha fa lasitsika. Eny ary ary aloha jerena le solomaso mainty ana fiainana n'ity maso menamena be tiako. Otra inony pititiny teany dadabe marina mafy ary tena ty zany nikarohany tany aminao tany. Zany ve za nefa nanao hoe mba halaka eto fahatserovana izy iny fa aiza ve dia otomaina fotsiny kosa ary dadandria. Misy foniny izy ty zay vy fa ny ato anatiny ato dia volamena tsy misy fangarony milanja eo amin'ny 3 kilao eo io. Ay ve zay ny tao anatiny iny hitako saika tapaka hatramin'ny lohako mihitsy ko. Hitanao fa nitsahatra ny orana. Ary tena mbola misy manana ny fombany sy ny zava-mahagaga ny faritra tsirairay eto Madagasikara ka. Lasarintsika. Tsy nandeha lavitra akory tsika dia ndreny izy ireo. Atray ary toreraka be nareo zany. Andao mandrosoa aloha dia tonga dia misakafo aloha nareo mba amerinaingana ny tanjaka. Ary nisy zavatra nitanga tany ahoana aloha tia mifampitantana be ty aza resanse be loatra aloha fa mbola tsy ao tsara n'izay indreo ary ny vatany mbola reraka. Marina zany ohatrany tsy mitemy mihitsy izy marinako fa naninona tany ary. Mandehana aloha alaivokely le tiana tany amin'izay indry pera. Atao inona ary dadandry? Misy ilana azy fa andana laivo aloha eny ary. Noho ndrato dia hihinana fotsiny fa tsy mbola tonga saina akory. Mbola manana ny maha izy azy marina ny fomba malagasy raha tandrovana tsara ka. Kila izy ary dadandria. Aiza risia saingana fa manjary reraka loatra ny fanahy reto ankizy reto. Fa ataonao ahoana izy ireo mangina aloha se. Ohatray marina napetraka dadandry moramora teo amin'ny lohany joro sy vahatsoa le tiana volamena dia miteny moramora io izy. Zay fa vita hozy dadandry. Ino tokoa ny famotsitra tanana moramora izy ireo le fampitantana teo na ny fijeriny aza niova fa teo mahitsy tsy mivilivily mihitsy. Fa taiza lesa laribera resao tsotra fotsiny aloha izy aza mbola anontaniana zavatra be dia be. Nikarokaroko ny rivotra amidy tao an-trano ireo dia tavela toko. Zahay leso hoe fa tonga taiza mitady ny lako fa nasarotra azy ry dadandry dia very zay io joro ihany ka mbony mafilo tsy nety nanaraka an'ilay torohevitra hoe miroboka rano. Eny mifona retsy ry vatosoa. Zao ny zava-nisy ry izy roa bera tsy nandeha lavitra tsy akory fa ny zavazava ireo efitrano mihidy ireo ka zay no lazainy hoe latsaka tany anaty efitra misy any sarobidy zanako. Nazo anareo ireo dia karazam-piarovana misy eny amin'ny tendrombohitra andrian'orooro. Maro mantsy izy ireo fa noho ianareo nanaraka ny teniko
dia tsy nisy nahakasika anareo mihitsy raha tsy efa nandray ny teny dadabe andrian'oroorynga apera. Nanomboka teo nareo dia samy nahazo ny anjaranareo avy. Izy nampijaliany dadabe, nareo kosa tratra ny fahaverezan-tsaina mandalo tao amin'ny toerana antsoina hoe ampamoizam-panahy. Tsy afaka atao nareo raha tsy efa niverina tamin'ny toerany teny mpanjaka. Lalina zany ka dia izay rehetra mandalo amin'ny toerana io zany dia tratra nyzany daholo. Samy hafa ny zavatra mety azo azy ka. Misy ireo miodikodina fotsiny ao, misy ireo miverin-dalana mody, misy ny tafapetraka tsy tafatsanganao. Dia ahoana ny ahafahana amin'izany tatandria? Tsy maintsy manao ny fomba fanala fatotra vao afaka amin'ny toerana io ka. Ka mbola tena manana ny maizy azy ka zany le Andrin'Ororo a? Za aloha fay tena mafy ankehitrity izany fanandrana tamin'ny mpanjaka izany. Zay zany tia mangana be amin'ny tendalala ty. Nisy nanan-kenda ary niainga atsasametatra miala amin'ny tany mihitsy angambanyko. Niainga atsasametatra? Fa nga dia tena olona be mihitsy zany nanafika anareo izany. Laha marina tsy nahalehibe raha ny lehibe ry ny alina iny. Ny miaramila manokana mpiambin'ny mpanjaka zany no nifanandrina taminao e. Tena ranjanana sy vaventy ary kinga amin'ny aiady tokoa ireo satria nofidiny manokana tamin'ireo vazimba isan'ny tena sangany. Vazimba? Olona lavabe eo le namona teo ry dadandria. Eny, ny vazimba nge tsy hoe fohy kely araka ny fiheverany, fa olona manany mahaizy azy. Noho izy ireo nitoetra voalohany teto Madagasikara fotsiny, dia tsy mifanaraka tamin'ireo vahiny tonga ambabon'ny tany ka niova tsikelikely ny fijerin'ireo vahiny ny vazimba, ary izay ny voarakitra olovatsofina mandraka kehitriny. Mahaliana be zany tantara zany a. Ka izay no nahasadakatra teo hoe vazimba hozy dadandriko, nefa sara mibatainy ny ala metatra ray ny ala ny tany. Teto amin'ny voatany no tena nitoeran'ny vazimba, ary ny Indonesiana sy ny Maleziana niditra venetsinanana. Rehefa raikitra ny ady dia resy tosika tsikelikely ny vazimba satria ireo vahiny efa nanana fitaovam-piadiana vita amin'ny vy. Dia nakaisa zany ny vazimba? Nikisaka ny vohatra izy ireo satria tsy voatosika ny ala lavitra. Rehefa tsy voatosika ny ala lavitra izy ireo dia nampitaina tamin'ny vahoaka vao nambabon'ny tany hoe tsy azo atao ny manandokantona azy ireo fa olona mampatahotra. Azoko mba tsisy ny fikambanan'ireo vahoaka vao tonga tamin'ny vazimba izay tsy voatosika lasa lavitra zany dia natao hoe mampatahotra izy ireo fa aza manandokantona azy. Azonao tsara, tsy voatosika lavitra izy ireo satria tena niady ho fiarovany taniny. Ireo mpanjaka lalitsaina tato aoriana moa dia nahaka azy ireo miaramila mpiambina manokana. Isan'izany ny mpanjaka Andrianampoinimerina sy dadabe Andrian'Ororo. Lalina zany, tena lalina. Ndreny vatosoa sy sarobidy fa nitondra sakafo iarahantsika homany, fa mafesabesatra ihany izay andro vitsivitsy natrehantsika izay. Eo ara dia samy mandray sy mihinana ry zareo misaotra rezo dadandria. Izy moa zany le zanakao? Izy lesino izy sarobidy ny anarany. Fa ahoana moa zany ny lany mamaly sa betsaka ny zava-mitranga tsy araka hatramin'izay tsy nateo anay izay? Maro mihitsy ny zava-nitranga tao anatin'izay fotoan'izay ka. Na ianao sy vatosoa aza tazako ny fankahazo tsara ery. Ary nareo rovavy ato tsy miteniteny mihitsy. Inona moa ry no teneninay eo e? Sa ahoana ke? Hitakio ako. Izay ny le mpitazona micro e. Aiza zao izay micro eo? Fa mba mitenina ohatra hoe marina ve zany zavatra hitanay lehilahy zany sa diso? No avy re no anambary. Zay ianao zay Boka ny lalitsy izy dia ahoana sarobidy? Mba matotra ihany feo hinamako aloha eo ihany. Ohatra amin'ny mahery setra zay mantsy izy io fa aminao izy manahoana? Rehefa miresaka amiko ary izy malefaka beko. Efa samy raikitra ihany ka maninona moa zany raha tambatra ny raharaha
efa io koa dadandriana masina atsika hiteo ihany zany drakizy a fa ny afatra de hoe na aiza misy anao na izy ianao de ajao ny fomba fa io ny mahaizy azy anao sy ny taninao. Ny farana teo ilay tantara indray ny aino mitondra ny lohateny hoe Andriano Orooro nosoratany Zo ra Samuel Nirina. Ireo namelona ny tantara Niony, Daniela, Alain, Faly, Gaston. Nana Totosa, Niony ra Manamsata. Andriano Orooro